safidiko safiditsika fandaharana anabiazana ny olo-pirenena hiatrika fifidianana. mirava tompoko taorin'ny voan'ny torolalana mikasika ny fifanolanana ara-pifidianana herinandro lasa zay dia efa nisy avy hatrany ny fanofanana ireo olona anaparitaka sy ampiasa ity torolalana ity. Efa samy nahazo ny anjarany avy ny any amin'ny faritany enina hoy ny mpitondra teny ny safidy Herrason. Efa niaingana nanomboka tamin'ny faraparany volana oktobra teo ny fampiofanana amin'ilay torolalana amin'ny fifanolanana amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Ny olona nandray anjara tamin'ny fampiofanana iny dia ireo avoka, ireo avoka, ny olo-pirenena ary ihany koa ny amin'ny société civile zany fiarahamonim-pirenena. Eo amin'ny 90 teo zany no vohofana tamin'ny nadidina an'iny. Ankoatr'izay ihany koa moa le torolalana moa dia efa afaka alaina aty amin'ny fitoerana safidy na alaina amin'ny tambazotra sosialy amin'ny safidy ihany koa le izy efa afaka jerenao ihany koa izay tianaraka an'le izy. Ny nampianaranay tamin'izay moa dia zavatra anaky telo ngezabe. Voalohany mazana ny olona mieritreritra hoe ary tamin'ny fifidianana farany teo hoe ty zavatra ity zany dia iafarany ity dia hoe farafahatsara ny azo raisina fa tsy mitombona. Dia manontany tena ny olona hoe fa inona ny antony, inona ny antony lohany lepo tsara amin'izay fotoan'izay. Dia miezak'izay zany mba nanazava hoe zao mety eritreritra le lepo tsara amin'io dia misy foto-kevy dehibe zany nazavanay tamin'izany hoe zao ny antony mety hampatonga l'izy azo raisina sy mitombona ahafahan'ilay mpitory mandrafitra n'ilay fangatana, fandravana, didi-pitsarana na fitoriana tena efikasy. Izay ny anankiray. Dia avy eo amin'izay ampianarana inona ho avy ireo paikady atao mba hahatonga anazy any amin'ny fitsarana amin'ny ady amin'ny fanjakana ary ny filakevim-panjakana avy eo. Dia amin'izay lafin'ny faharoa zay nampianarana tsara mihitsy ny hoe inona atao hoe azo raisina. Zany hoe ireo pitsopitsony zany hoe iza no afaka mitory raha olo-tsotra avy afaka mitory raha ohatrotrany ihany fe-potoana tokony hafana mitory. Dia avy eo indray rehefa hita zay dia eo ihany koa ny hoe inona no pirofo afaka hoentina ny anivon'ny fitsarana ahafahana manaporofo hoe tena marina ny teneny ny fangatahako amin'ny tombona inona no antony foto-kevitra hoentina mitory. Dia fanotelony satria ny tena sarotra ity tsy fantatry ny olona mazana hoe mbola betsaka ary mihevitra hoe amin'ny fifidianana be ny tanàna tahaka izao dia mbola misy mihevitra hoe ny HCC na ny fitsarana havaina hatramin'izao no mandeha no ametrahana fitoriana. Dia mihevitra ihany koa izy hoe didy tsy azo ivalozana koa ny amin'ity fa didy azo ivalozana tsara ny amin'ity zany mbola afaka ametrahana pourvoi en cassation eo anivon'ny filakevim-panjakana. Izany hoe raha mamoaka ny valim-pifidianana ny tribunal administratif dia mbola afaka tsara ny olo-pirenena na ny candidat ametraka fitoriana fangatana fandravana ity dia anivon'ny filakevim-panjakana. Izany hoe misy fiovana be zany amin'ity tsy ohatran'ilay teo intsony. Dia ny fanotelony dia ny hoe fampianarana mahakasika ireo infraction électorale pénale rahantsika mahafantatra fa rehefa mififidiana dia ohatra hoe tsisy migadra mihitsy. Dia izay zany hoe ahoana ny fomba raha mahita fandikadalana ianao zany dia any amin'iza no matory andehanan'le fitoriana dia iza ny tokony ohatra hoe nandrafitana anazy any amin'ny CENI sa any amin'ny fitsarana mbaratonga voalohany. Zay zany izy aloha. Dia ankoatr'izay misy karazana modely na fitoriana sy fangatana fandravana didy anatin'le izy pratika tsara zany izy mba hahatonga dia fantatry le olona hoe ranao antia dia ity fa misy modèle fa tsy hoe tanjona zany amin'ity mba hoe ny akabeazany aloha dia hoe azo raisina aloha voalohany indrindra betsaka ny azo raisina fa teo mbola nisy ihany koa ny tsy azo raisina fa ny tena mampalahelo ary dia le hoe mitombona liza nefa tsy azo raisina. Zay ny tena ratsy zay zany dia zay ny tiany alelana aloha voalohany indrindra. Vita moa zany ny fanofanana n'ilay olona 90 dia manahoana ny tohiny izay satria fifidianana amin'ny 17 novambra. Tsy vitany hoe mionona amin'ny fanamboarana torolalana ny safidy fa nametraka laharana maintso ihany koa zay ahafahan'ny olona miantso anay. Zay zany hoe misy efa olana ampihofanana teto aminay voatokana mihitsy amin'izay hoe fandrafetana an'izay fitoriana sy fangatana fandravana didy any amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana sy ny filakevim-panjakana. Izy fiara-miasa miaraka amin'ireo ordre des avocats tsy hoatsy ho ataonay mazava ho azy fa isy avocat hiara-iasa aminay andrafitra an'izay zavatra izay dia anentanana ny olona hitoroka ireo zavatra tsy mety rehetrarehetra atao. Misy appel numéro téléphone mazava ho azy tsy andoavam-bola le izy tsy miova le izy ohatrany tamin'ny heritaona iny ihany.
izay indray no masakazona roso tamin'nyity androany ity mametraka ny mara-pitafa tompo lasy tompo safidiko safiditsika fandaharana anabeazana ny olopirenena hiatrika fifidianana